Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Ekipa mpanohana ny pejy marika 16-15. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Efa taona lasa izay no nanomboka nizara vidéo teto amin'ny tambazotra Tserasera ny tenako. Ary hatramin'ny anio dia vidéo mahery ny 900 no efa naparitaka tamin'ny YouTube sy tamin'ny Facebook. Ary ny taona 2024 dia nisy vondron'olona maromaro nitambatra hoe ho ekipa mpanohana ny pejy marika 16-15. Ary dia tena misaotra azy ireo satria hery lehibe ho an'ity asan'Andriamanitra izay atao ity mihitsy ny fanohanana izay nataon'ireo olona ireo. Ahafahana nividy fitaovana izany, fitaovana izay nentina nanatsarana ny fanaovana ny vidéo. Na izao ordinateur izay hitanareo izao dia ny ekipa mpanohana ny pejy marika 16-15 no nividy nanambanambatra vola nahafahana nividy an'izany. Ary tahaka izany koa ny hetsika baiboly izay natao tao anatin'izay roa taona izay dia mbola ireo ekipa mpanohana ireo ihany koa no nanampy ny fitambatambaran'ny fanohanana sy ny fanampiana tsikelikely izay ataon'ny tsiraray avy no nahafahana nividy baiboly mahery ny 940 izay efa niparitaka no zaraina manerana ny Madagasikara. Raha mpanaraka ity pejy ity ianao dia efa hitanao tato izany tetikasa izany. Dia tahaka izany ihany koa nihitatra be ny asa rehefa nisy ireo ekipa mpanohana ireo satria dia tsy maintsy naka teknisianina mihitsy izay miasa matianina isan'andro amin'ny alalan'izao marika 16-15 izao izay any Madagasikara. Izany hoe manana studio ny pejy marika 16-15 any Madagasikara, manofa trano, misy toerana mihitsy izay misy fitaovana ary fomba izay anaovana vidéo. Dia hitantsika ireny hoe misy pasteur hafa ihany koa mandray anjara amin'ny fampianarana, dia misy zavatra isan-karazany izany izay atao. Ny studio dia mampiasa olona ary fantatsika fa efa misy amin'izao fotoana izao ny pejy marika 16-15 pasteur tahina teny tanana. Izany hoe ho an'ny olona tsy maheno dia azonao jerevana izany any amin'ny Facebook, any amin'ny YouTube dia tena contenu ho an'ny olona izay mona sy marenina daholo no hitanao any. Reny vidéo reny ihany fa misy nadika tamin'ny teny tanana ilay izy. Dia tahaka izany koa ny pejy marika 16-15 pasteur tahina amin'ny teny frantsay. Dia afaka jerevanao koa izany na Facebook na YouTube raha ohatra ka manana havana ianao ka tsy mahay teny malagasy izy dia asivao miabone amin'ireny pejy ireny izy fa ny vidéo rehetra izay efa natao dia alefanay indroa isan-kerinandro any amin'io pejy io ho an'ny olona izay tsy mahay miteny malagasy. Dia ankoatran'izay dia misy ihany koa moa ny fikasana hoe ho atao amin'ny teny anglisy, izany hoe ho adika amin'ny teny anglisy koa ny vidéo rehetra izay efa vita. Ary eto dia maneho fisaorana be dia be ho an'ireo le bénévole izay miparitaka manerana an'izao tontolo izao mandika ireny vidéo ireny. Tena maro be izy ireo no efa nanolo tena nampiasa ny talentany hoe handika ny vidéo. Dia misy tena hoe mandika n'ireny vidéo izay ataoko ireny amin'ny Word amin'ny teny malagasy aloha, dia misy mitsara n'iny ekipa hafa indray, dia misy ekipa hafa indray mandika n'iny amin'ny teny frantsay, dia misy ekipa hafa indray mitsara n'iny teny frantsay, dia misy ekipa hafa indray mitsara ny teny anglisy, misy ekipa hafa indray mandika n'iny amin'ny teny anglisy. Misy ekipa mpitondram-bavaka ihany koa, misy ekipa mpanao sous-titre be dia be ny vidéo izay efa hitantsika any amin'ny YouTube any misy sous-titre amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy. Izany hoe efa tena miparitaka be ny asa. Ary izany rehetrarehetra fitarana izany dia tena vokatry ny fisian'ireo le hoe ekipa mpanohana ny pejy ireo. Fa raha izasa amirery ry havana dia tena tsy mahavita. Ary izany mihitsy ny baikon'i Jesosy mandehana amin'izao tontolo izao ianareo. Izany hoe tsy izaho rery fa isika rehetra no tian'i Jesosy Kristy andeha omena izany baiko izany, hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ozy izy. Izay no mahatonga antsika hoe ho asiana ny amin'ny teny anglisy, ho asiana ihany koa ny amin'ny teny allemand. Izany rehetrarehetra izany anefa dia mila vola daholo. Ary eo no anazavako amintsika hoe tena zava-dehibe ny fisian'ireo ekipa mpanohana ny pejy marika 16-15 ireo. Ary eto dia hitarika antsika. Raha ohatra ianao ka resy lahatra hoe za te hanohana ity asa ity dia tsotra ny fidirana ho isan'io ekipa mpanohana ny pejy marika 16-15 io. Misy email io izay azonao andefasana
hoe zaho te hiditra ho ekipa-panoana dia valiana ianao fa misy roa ihany koa io lien zay ahafahanao miditra dia fenonao mombamomba ny andinidiny mombanao dia hompahafantarina ianao avokoa ny mahakasika ny ekipa-panoana ny pejy marka 16-15 io. Ny fanohanana tsy hoe zavatra be ny takiana aminao ao anatin'izany fanohanana izany fa ho an'ny cotisation annuelle le izy dia tsy maninona fa teneniko eto hoe 20 € isan'olona zany isa-taona. Izay le fanohanana izay anohanantsika zao asan'Andriamanitra izao. Ho an'ny any Madagasikara zany dia 100 000 ariary isa-taona ny fanohanana. Raha anao mihoatra ianao dia tsy ferana fa raha afaka manatanteraka an'izay ianao dia izay zany no fanohanana izay ataonao ao an'ny pejy marka 16-15. Misy ny fomba isan-karazany izay ahafahana manatanteraka izay fanohanana izay arakarak'izay mampiatentsika na ny PayPal zao dia io mk16.association@gmail.com. raha ohatra ianao ka te hanohana amin'ny alalan'ny hoe za andefa fanohanana fotsiny amin'ny alalan'ny M-Vola na amin'ny alalan'ny Orange Money na amin'ny alalan'ny TapTap Send dia io ihany koa ny laharana izay ahafahantsika manatanteraka izany. Dia makasitraka makatelina atsika rehetra zay efa vonona sahady hiara-iasa aminay amin'ny fanatanterahana izao asan'Andriamanitra izao. Andriamanitra ravana tsy mba tsy marina ka hanadino ny asa fikelezanay na izay ataonareo ho voninahitry ny anarany. Raha manompo ny olona masy ianareo sady mbola manompo ihany. Ilaina fanohanana ny asa fitoriana satria ny fanohananareo no mampaharitra izao asan'Andriamanitra izay tanterahantsika izao. Ekipa-panohana ny pejy marka 16-15 raha teo isan'izany ianao dia raisiny an-tanandro dia misaotra makasitraka an'Andriamanitra rirano voninahitra. Amen.